an'ity vavantsika ity eo miainga ny zavatra rehetra misy taona ohatra ny hoe tokony hivavaka hitokana ho anao sy Jesosy rehetra dia maika ianao nefa hizara ho an'ny olona nefa fantatritsika hoe mbola misy zavatra mila ahitsy mbola misy zavatra mila amboarina ohatra ny hoe tsika rehetra nge samy manana ohatra ny hoe ny faniriantsika ohatra hoe rehefa misy olona tiatsika izao dia tena miezaka be tsika mampiseho anazy iny hoe tiatsika izy na amin'ny alalan'ny fihetsika amin'ny alalan'ny fiteny mety tolorantsika cadeau dia tsika nefa milaza hoe tia an' Jesosy dia inona nefa nangatany antsika avoay ilay vokatra miatomboka mivavanao misy heriny be ty vavy ty izay mampatonga antsika ilay mianatra foana amin'ny fotoana rehetra hoe mila mijoro mila miambina ny vavantsika dia izany mora tantaraina kely fa rehefa miatrika an'ilay izy dia indraindray mafy be indraindray tsy vitantsika efa tafateny fa hoe oay Jesosy kay moa za tsy tokony teny an'iny kay moa za tsy tokony namaly teo dia izay ilay ilantsika amin'ny fanahy-masina ndao tsika hivavaka tsika ho an'ity vavantsika ity mba tsy teniteny foana apetrakintsika amin'ny fanahy-masina hoe tena aza vely hisokatra mihitsy ity vavaka ity raha tsy teny izay sitraponao hialo ava ny teninao amen asandrato ny vavakao ary ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka ny amin'ny teny izay omenao anay manaitra sy manoro indray ianao androany hoe tokony hahife an'ity vavanay ity izay dia marina Jesosy efa natolotra ianao ny tenanay dia indraindray ilay izy ohatrany hoe misy taona tazominay ho anay indray ilay vava dia mifona aminao izay satria mbola be da be ny zavatra nitenen'ny vavanay tsy voatery araka ny sitraponao mety niteny zavatra naparatra anao zay nampalahelo anao nefa ianao mbola mandevitra ny aminay foana mamindra fo androany izay mitondra eto aminao ny vavanay Jesosy tena hoe tsy sokatra intsony ny vavanay manomboka androany raha tsy ny avy aminao Jesosy ny zavatra ho avoaka ny vavanay mba tsy tenitenenanay foana mba tsy andratranay olona fa tena andehananay araka ny sitraponao hipetraka eo amin'ilay tianao ahay anakombona ny vavanay zay rehefa mila manakombona an'izany dia mankasitraka Jesosy izay teny rehetra hoeto any koa izay voaray rehetrarehetra eto dia aoka tsy andalo aminay fotsiny ihany hiampetanetana anay hanaovanay amen nefa avy eo tsy hiainanay fa aoka tena hiainanay ianao fanahy-masina no naitranay ampatsiahanay an'izay zavatra rehetra tokony ho hiainanay amin'ny fotoana rehetra dia apetraka feno am-pelantananao indray nytoy any rehetrarehetra ianao no eny ambava amin'ny mpanomponao hatrany dia vonona izay indray Jesosy handray avy aminao amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany aleloia amen iaraka itehantsika ho an'ny tenin'Andriamanitra sady andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka aleloia tahiny Jesosy daholo mialatsiny ny mpanompon'Andriamanitra androany fa no ny antony manokana dia tondra mambavaka atsika izy dia mankasitraka amin'i Jesosy foana ny amin'ny tombontsoa-pahasoavana mbola afaka mifampizaka ny teny ary indrindrandrindra afaka mianatra eo an-tongotry Jesosy tsy misy tompony tenitsika fa samy mianatra dia samy mampiatra andao ary hitsangana dia andao hivavaka Ray masina tsara indrindra ka nay aminaran'i Jesosy misaotra betsaka anao zany amin'izao ora sy fotoana izao izay niantsonao anay indray mba hitoeranay eo an-tongotrao Jesosy malala hiainonay izay ao am-ponao Jesosy manolotra eo am-pelantananao ny tontolon'ny fieritreretanay izay diovy tanteraka Jesosy izay rehetra tsy nambolenao ao anatin'ny fieritreretanao nay izay rehetra tsy anao Jesosy malala diovy amin'ny ranao masina ary manolotra ny fonay koa izay Jesosy malala mba ho fenoinao ny teninao ny fahatsaranao Jesosy tena hitondra ny tenanay izay hitsangatsanganao am-ponao ambara ao anay Jesosy ny sitraponao ary aoka tsy ho faly sy entanetana tokoa izay andreny teny tsara avy aminao fa anapa-kevitra no hiainana izany Jesosy malala mangataka izay Jesosy
tena mangetaheta ilay fiainana avy aminao zay, ilay fahamarinana avy aminao zay Jesosy malala. Ary aoka izay teny rehetra voambaka Jesosy malala, dia tsy hiverina aminao foana ka tsy mahatateraka izay nampanorahanao azy. Ary aoka izay tsy ho zatra miaino Tompo, fa aoka izay ho paka toy ny teny. Dia mankasitraka feno anao zay Jesosy, dia rainay mandrakizay ny anaranao. Amen. Mahaza ho toerana Tompoko. Ny sekolintsika androany dia mitondra ny lohateny hoe tsy reraka ny mamindra fo satria namindrana fo. Amen. Manahaka an' Jesosy. Amen. Raisitsika nge ao amin'ny Jaona 4:12 andininy 1 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona 4:12 andininy 1 ka hatramin'ny 4. Ozy izy ny voasoratra ao amin'ny soramandry, ny nampionona an' Jesosy ny fon'ny mpianatra sy ny nilazany ny amin'ny fanahy masina. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Amen. Fantatrao ve Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao? Amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy dia miasa mafy mamboatra fitoerana ho antsika, satria ho avy ny andro ho angoniny hoe ho amintsika. Amen. Ao anatin'izany tsy hoe misy an'izay fikasan' Jesosy zay hoe hanangona antsika izy hiveriny indray, dia izao tsika miandro fotsiny, fa misy fiomanana tokony ataontsika isan'andro. Misy zavatra tokony ataontsika isan'andro. Dia ozy izy amin'ilay 4 hoe ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Fantatrao marina ve ilay lalana? Fantatrao ve ilay lalana? Ozy izy ny Jaona 4:12 andininy 1. Hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Dia raha ho any amin'ny Jesosy tsika, raha iomantsika, dia tsy misy afa-tsy Jesosy ny lalana. Ny Jesosy hitantsika amin'izao dia tsy iza fa le tenin'Andriamanitra. Dia ninonninona izay lazan'ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy tsika manery ny tenantsika hanahaka ny tenin'Andriamanitra iny. Amen. Tsy afaka tsika ny teny hoe ty teny ty mety amiko dia ty ataoko hanahafako an' Jesosy, fa ninonninona na ny tiantsika na ny tsy tiantsika dia tsy maintsy tsika manery an'io tenantsika io hanahaka an'io teny io. Amen. Averiko foana hoe tsy mety adiniko mihitsy izy io, fa vao ndresahanay maly ariva moa tenyizay mpanompon'Andriamanitra izay hoe ndray andro aho ozy izy nakany amin'ny mpanefy volamena anankiray, dia nahita azy aho ozy izy ny asan'ilay volamena, dia mijery azy eo aho ozy izy, dia alainy ozy izy ilay volamena dia dorany amin'ny afo mamay, tena mamay, dia zao ozy izy misy zavatra mitsonika miala amin'ilay izy, misy loto miala amin'ilay izy, dia alainy ozy izy io volamena io dia kapohany dia aolany anana an'ilay endrika tiany itiavany azy. Dia rehefa izay ozy izy dia dorany amin'ny afo mamay indray, dia mbola misy zavatra mitsonika ozy izy ao amin'io volamena io. Dia rehefa avy indray ozy izy kapohany aolany, dia dorany indray, dia farany ozy izy tsy naharitra satria nitoetra tao amin'ny toeran'ilay volamena, dia nanontany an'ilay mpanefy aho ozy izy ny teny hoe mandra-pahoviana no andoranao sy kapohanao an'ity volamena ity. Dia ozy izy hoe mandra-pahita ny endriko eo aminy ozy izy. Hitanao, ohatr'izay koa Andriamanitra. Tsy hoe manefy atsika izy dia hoe ratsy fanahy izy, fa te hahita an'ilay endriny marina tokoa eo amintsika izy. Le mpanefy volamena
tarafiny ohatr'izao le volamena dia rehefa hitany hoe io ny reflet-an'ny tarehako eo amin'ilay volamena dia mitsahatra izy satria pura le volamena amin'izay madio le volamena amin'izay dia ohatr'izay Andriamanitra aza kivy ianao aza ketraka ianao fa fatany tsara io zavatra ataony io tena fatany tsara fa tsy hoe animbanao fotsiny izy na handratra anao fa matoky azy. Hitanareo mampatonga an'ilay ady ohatrany hoe sarotra be satria tsika tsy matoky an'Andriamanitra. Satria tsika tsy manana fiombonana amin'Andriamanitra fa ka tena hoe miombona amin'Andriamanitra tsika dia hiteny aminy ary hoe ataovy Jesosy ataovy izay sitraka ao fa mahatoky anao. Marary ilay izy satria nofo fa rehefa mety tsika dia hideran'Andriamanitra tsika hoe misaotra betsaka anao ny amin'ny fitondranao. Vakitsika kely ange ao amin'ny Malakia Malakia toko 7 andininy 7. Malakia toko 7. Amin'ny anaran'i Jesosy ary hipetraka handrendrika sy hanadio volafotsy izy. Eny hanadio ny taranak'Levi sy handrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy ka dia ho an'i Jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra am-pahamarinana dia ho mamin'i Jehovah ny fanatitry ny Joda sy Jerosalema toy ny tamin'ny andro fahiny sy ho toy ny tamin'ny taona taloha. Amen. Fantatr'Andriamanitra tsara ny zavatra ataony dia matoky azy fotsiny tsika. Amen. Fantatrao ve hoe fantatritsika hoe inona ny fantsona ahitantsika ilay lalana tsy inona fa ny fotsika araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matteo toko 5:5 manao hoe sambatra amin'ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra ary izy koa no hitan'Andriamanitra. Tant que hoe feno loto io fotsika io tant que hoe mbola tsy mety mamely io fotsika io dia tsy afaka ny ahitan'Andriamanitra zany tsika. Jereo tsara ange rehefa ohatra ianao izay hoe misy alahelo amin'ny hafa dia ianao no mijaly voalohany satria tena ory ianao hoe iona amin'ilay olona indray dia ahoana indray mandrekaka ange le tsy madio am-po fa izao omen'Andriamanitra solution tsika vaholantsika satria tsy vita ny herintsika tsy vita ny tanjantsika ny manadio ny fotsika fa tsy maintsy mandeha amin'ny lalan'Andriamanitra tsika. Amen. Dia ny voalohany indrindrany fiombonantsika aminy. Amen. Andriamanitra mpamindra fo izy dia andao hianatra ampianaro ary ozy izy hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no hanome anareo fitsarana. Ny problème tsika tsy mety manantona an' Jesosy. Problème tsika indraindray ohatrany hoe metsaka velatsia eo amin'i Jesosy ohatrany hoe mahamenatra antsika izany na hiteny amin'i Jesosy hoe Jesosy za ohatra mbola tsy mety pisy amin'ny anina fa andao tsorina ilay izy fa izy no afaka anampy antsika amin'io. Indraindray nge misy olona tena tsy tiantsika ho avela heloko izany indraindray tsika miezaka hoe Jesosy tena izay ny faniriako fa nefa rehefa miatrika ianao mbola dobo ihany mbola ao ihany ilay vesatra satria omentsika an' Jesosy ilay izy dia alaitsika fa tena hoe ndao avotsitra dia izay no hitolomantsika isan'andro isan'andro ao amin'i Jesosy. Diovy ny foko Jesosy ohatra miverina atao natoko foana ilay zavatra nataony ohatra mbola tsy afaka fa tery ianao isan'andro isan'andro misisika ao amin'i Jesosy dia Jesosy manafaka anao koa satria hita n'ilay etaetanao. Mahatoky somary ny io Andriamanitra io tsy amelanao irery eo izany izy anafaka anao izy fa andaotsika ho tery tena ataovy matery tena te adio am-po aminy fa mbola tsy vitako aloha androany ary tsy amin'ny heriko na amin'ny fahatanjahako no ataterahako an'izany fa amin'ny alalan'ny fanampiny fananao masina mety Jesosy ento Jesosy ozy izy ny tenin'Andriamanitra aza vela mety ho resiny ratsy ianao fa reseo amin'ny son'ny ratsy ne te laisse pas vaincre par le mal mais surmonte le mal par le bien
dia andao atao le izy tadava tetika foana hanampy anao hoe inona ny fanaovantsoa afaka ataoko aminy a mba hanampy anao nge le izy fa indraindray tsika misy an'izay ampipo hoe za ve efa atao an'izao dia za indray mbola hanao an'izao enao mihitsy mbola hanao an'izay satria libere anao io rehefa avy eo amen dia andao tsika ka hiasa saina aza miasa saina amin'ny zavatra tsisy dikany hoe inona no amaliko azy satria izao no nataoko aminy hiavina vonako aloha izy satria izao no nataony anahy non satria vao maika manavesatra anao zay ao aloha omeko ny teny kely omeko ny mamay kely non ao aloha za mba hitataka kely amin'ny anina fa mavesatra fitatakanao amin'ny anina manome poizina ny anina ianao a mampatonga ny anina ankahala azy koa dia tadio tsaka fa voafatotra eo foana io olona io satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe zay fehezinareo ety an-tany dia ho fehezina any an-danitra ary zay vahanareo ety an-tany dia ho vahana any an-danitra anjakanao zany mamahany olona io tsika nge mahibe ny hoe mahaso ny tompo amin'ny asa tsaka rehetra tiatsika ery le teny ao nge vakitsika e Timoty faharoa andininy faharoa toko faharoa andiny fahasivy amby folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tompo-kase izao ny tompo mahalalana azy ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy fa ao an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao fa fanaka hazo tany koa ny sasany omem-boninahitra ary ny sasany alam-baraka koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny dia ho fanaka omem-boninahitra izy efa no amasinina ka mahasoa ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra tsaroko tsara ny tena hoe Jesosy za mba maniry an'izany mba tonga le hoe vase d'honneur le hoe fanaka maso ny tompo zany Jesosy nge mihaino antsika eny ary dia nefa rehefa tefeny Jesosy tsika hoe ao ary hoentina any amin'le vase d'honneur ianao ao ary ianao atao ohatran'le fanaka volafotsy sy volamena inona no nanjoan'le fanaka volafotsy sy volamena vakitsika atao amin'ny Malaky teo arendrika ozy izy mba hialany taindrendrika rehetra dia rehefa izay ianao dia monimonina indray inona ary tia ataonao amiko ty fa andaotsika anaiky fotsiny indraindray tsika mieritreritra nyty hoe fanaka omem-boninahitra mahaso ny tompo ty dia mieritreritra tsika hoe ny fampiasantsika amin'ny vatantsika ohatrany hoe averiko foana le izy fa indraindray ohatra milamindamimandrimandry zany ny saintsika hoe zay na tanteraka évangélisation tery zay nanao asan'Andriamanitra tary zay nanao an'izao eny tompoko tena mila atao zany fa raha tsy tsika manao an'izany iza nanao an'izany fa alohan'ny anaovantsika an'izany dia ozy izy ny voasoratra Timoty voalohany andimy fahefatra toko fahefatra andimy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra ny mahasoa amin'ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana ankehitriny sy no avokoa amen mahasoa kely ihany mety tsika manana fanompony isan-karazana mety ianao mitaiza zazakamboty mety ianao manome ny sahirana mety ianao manao évangélisation mety ianao mamangy fonja tsara be daholo zany fa mialohanao andena izanaiza dia izao aloha regleo ianao sy ny tompo regleo aloha le toe-posy toe-panahy ao anatinao regleo tsara aloha hoe mety amin'ny tompo ve zany toe-posy toe-panahiko zany sa hoentiko anaovana selfie fotsiny avy eo hoe nanao asan'Andriamanitra tandremo fa sisy Jesosy hoe tsy fantatro akory ianareo ao amin'ny FB mety mahita anao nanao an'izao indray izy tary indray izy fa fantatry Jesosy ve aleo fantatry Jesosy amen ty fotsika ty mila tandremantsika araka ny voasoratra ao amin'ny ohabolana toko fahefatra andininy fahatelo amby roapolo tadidio tsara fa raha misy zavatra taken'Andriamanitra aminao dia ny fonao satria io fonao io mampisaraka
anao amin'Andriamanitra. Dia izao amafisiny Satana ny fonao. Andriamanitra koa manamafy ny fo a. Ohatrany hoe Andriamanitra nanamafy ny fony Farao, fa Andriamanitra kokony tsy nanamafy ny fony Farao a hampatonga anao ho fay, fa Andriamanitra nanamafy ny fony Farao a mba hampatonga anao hamoaka bebe kokoa le toe-po sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra, hampatonga anao hahafantatra azy bebe kokoa, hampatonga ny firenena rehetra mahafantatra hoe iza moa le Andriamanitra momba anao. Amen. Ohatr'izay nanamafisana amin'ny fony Farao, namafisa amin'ny fony Farao satria akakaraky ny nandrosoany zanak'Israely teo amin'ny Farao mba ho avoaka ny zanak'Israely vao maika le mafy ny fony Farao, nefa Andriamanitra ny teny fa avoakako ny zanak'Israely. Nefa izy raha amin'ny lôzika antsika olombelona dia hoe tokony mikopera kosa ny ianao Andriamanitra vao mananton'izay dia malemy Farao dia avoaka an'izay, fa non tsy izay no nataon'Andriamanitra, vao maika mafy. Satria maninona deja i Mosesy mila mahafantatra an'Andriamanitra bebe kokoa. Zanak'Israely mila mahafantatra hoe iza moa le Andriamanitra ho arahany any tany Kanana. Ny Egyptiana sy ny firenena manontolo mila mahafantatra an'izany Andriamanitra ny zanak'Israely zany. Ary rehefa tafavoaka tokoa ny zanak'Israely satria nahafikina ny faharetan'ny ady, rehefa mbola mifikitra amin'Andriamanitra ianao tsy maintsy ho mpandresy dia azo norohoro ny firenena mpanohitra rehetra satria nahafantatra ny lazan'izao Andriamanitra izao. Fa ny Satana koa manamafy ny fonao mba ho tafasakaka amin'Andriamanitra. Dia tandremo izay. Ao amin'ny ohabolana toko 4:7-7 sisy ny tenin'Andriamanitra, tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao amin'ny havian'ny aina. Tena tandremo. Le fantany tsara hoe inona le maharaky anao, dia inona no anaovany anao. Iza le olona maminao indrindra ny ao atokantrano, dia inona le tsy zakanao ataony. Fa rehefa izay foana ny miverina dia tongava saina hoe Jesosy mila mitondra ny foko ao aminao afaka amin'ity fa hoe nareo mihitsy tsy mampandroso nareo mihitsy mandrovo-tsindray Satana tsy androsoko. Dia iza zany ny Satana? Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana toko 7:9-9 anaka atolory ihany fonao ary aoka ny masonao faly mijery ny lalako. Vakiko kely amin'ny teny frantsay le izy satria ohatranao hoe lalako ny voan'Andriamanitra ve sa ny lalako ny loan'Andriamanitra. Fa hozy izy hoe mon fils donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies ou que tes yeux se plaisent à observer ma conduite. Zay militsika mandinika foana hoe Jesosy akaky ny teny tetomaly hoe Jesosy raha ianao zao no eo amin'ny toerako dia inona no nataonao. Dia izay ataon'i Jesosy no ataontsika. Amen. Izay ataon'i Jesosy no ataontsika. Namindra fo Jesosy, mamindra fotsika. Mamoaka toetra tsara foana Jesosy. Na mitranga tsy tokony hamoahana toetra tsara, tsy maintsy mamoaka ny toe-panahiny koa tsika. Tsy maintsy, tsy misy issue hafa. Ho aiza tsika e? Ho aiza tsika? Na fotsika io tsy haitsika ny mikarakara azy, tsy haitsika mitondra azy, fa andao mentsika an' Jesosy. Hitany tsara anke io vesatra ao anatinao io e. Hitany tsara ne io marary io e. Fa andao tsika atoky azy hoe io Jesosy akarakarao. Ny olana indraindray tsika te hiditra ndraikitra amin'ny zavatra tsy nampandraketiny atsika. Indraindray tsika ohatra mieritreritra hoe raha tsy za mihitsy mihetsika atao amin'ity trano ity dia tsisy zavatra mandeha ty. Fa nefa ny adinitsika fa le nanome an'le tokantrano ny tokony hametrahantsika ny zavatra rehetra, dia tokony manontanytsika hoe inona no etsika tokony ataoko, inona ny teny tokony teneniko, zay tsika vao mihetsika, zay tsika vao miteny. Fa raha vao ohatra ataontsika amin'ny façon antsika io tsy mety zany e.
tsy mety zany. Averiko indray hoe Mosesy ange efa fatany sivifolo sy telonjato taona talohany namitsorana ny zanak'Israely efa fatany hoe liberateur ny zanak'Israely izy. Fa tsy noentiny tamin'ny fomba n'Andriamanitra le izy fa mivonony le Egyptianina nanao tsinitsinina ny zanak'Israely rahalany. Fomba ny Egyptianina ny regleny an'le problème fa tsy ny fomba n'Andriamanitra. Tsy vitantsika izany ny miregle amin'ny fiainantsika amin'ny fombantsika. Raha ny fonao, raha ny fisainanao no ireglenao an'io vao maika korotanao amin'io tokantrano io. Fa andao andeha amin'izay mitondra an'Andriamanitra. Amen. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mila mamindra fotsika tahaka ny namindran'Andriamanitra fo. Te hijery te hanasanao hijery tantaran'ilay vehivavy tantaran'i Marie Magdalene. Tantaran'i Marie Magdalene. Raisitsika ao amin'ny Jaona toko 15. Jaona toko 15 manomboka ao amin'ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray azony jangajanga nentin'ny mpanoratan-dalàna sy ny fariseo. Ary efa napetrany teo afovoany izy dia hoy ireo taminy, mpampianatra ty vehivavy ity azo lantanana ny jangajanga. Ary eo amin'ny lalàn'i Mosesy dia nandidy atsika fa hotoraham-bato izay rehetra manao toy izany. Fa ahoana kosa hoy ianao? Izany no lazainy hakany fanahy azy mba ahazony izay hiampangany azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tanany. Ary naharitra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nanao taminy hoe izay tsy nanota ao aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tanany. Ary nandray izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrinjandriny. Ary Jesosy irery ihany ny sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary efa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy, raha vehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloko anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy, izao koa dia tsy manameloko anao. Mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manoto intsony. Amen. Raha verenantsika kely ny tantaran'i Maria. Maria ozy izy, Marie Magdalene io izy ozy izy ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia hoe voageja ny fanahy ratsy fito Marie. Ary izy tena hoe mpijangajanga. Amin'ny version teny frantsaizy dia tena hoe pécheresse, tena hoe asa mihitsy le fijangajangana fa tsy hoe sendrasendra, tapitapaka. Fa tena zay mihitsy ny fidiram-bolana. Dia zao ny mpanoratan-dalàna, ny fariseo, le mahay lalàna rehetra nitondra amin'ny Marie teo amin'ny Jesosy mba hahatonga hikondane an'i Marie. Zao anefa tiako tenenina anao na hahatongavan'i Jesosy eto an-tany tsy hanameloka fa hamonjy ny very. Tsarovy tsara zany. Dia tsika moa iny ny mpanagadia an'i Jesosy dia ny asantsika izany tsy hikondane ny hafa mihitsiny fa hanafaka sy hanangana ny hafa. Amen. Ka ohatra ianao ka mbola mahita ny hafa ka mbola manameloko azy foana dia tadio tsara fa manontany ianao tena hoe any Jesosy avy. Ka ohatra ianao ka mahita ny hafa mbola manao zavatra tsy mety ka mbola mahita tantaraina sy mahita lazaina foana fa tsy honenana hivavaka ho an'ny hafa dia tadio tsara tena any Jesosy marina ve ianao? Apetrao aminao ny fanontaniana. Marina mety manafitohina le ataon'le olona fa ny ataonao eritrereto kely aloha zao dia manafitohina hafa mihoatra noho ny nataon'iny olona iny. Indraindray tsika maky be anala ny ahitra eo amin'ny mason'ny rahalahintsika nefa ny andry ao amin'ny fiainantsika tsy hitatsika. Jereo tsara fa raha nanoty ianao dia zay araka ny teny omaly hoe mamelany elokay. Jesosy ange nampianatra ny vavakiny mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay.
ka namindrana fo ianao ndaotsika ho mpamindra fo mihoatra ao amin'ny tokantrano io na mivady na mizanaka misy zavatra fifanafitohinana mitranga foana nge fa tadio tsaka fa gatsy mihoatra nataotsika ka ohatra tena misaintsika dia andao amindra fo ndao amela mety mahasosotra be le izy fa zay no ananatsika an'Andriamanitra zay mampatonga an'Andriamanitra hoe atolohy le fonao zange afaka ameny fiadanana ao anatin'iny zange no afaka anafaka anao amin'ny ovesatra io efa atolohy le izy fa tsy hoe atolotra dia alaina fa tanke mbola tsy pisy ianao dia angatao foana isisio foana ozy foana moa hoe ohatra le fisisi atsika an'le matehy atsika amin'ny matehy aliny ndao isisi atsika amin'Andriamanitra ny van'Andriamanitra ny fotsika io aoko tsika tsy hiteny tsy angataka amin'ny Jesosy aloha hoe Jesosy ovay izy mba hampilamina ny fiainam-panahiko fa ovay mba hilamy mahazaka ny hafa aussi izy ange ny tenin'Andriamanitra supportez-vous les uns les autres ka mifampizakana reo fa Andriamanitra tsy miteny hoe akizao daholo aloha zay tsy zakanao esory daholo dia moins on se voit mieux on se porte tsy zay le izy ka ianao mihitsy mila manahaka an' Jesosy hoe mahazaka tsara mamindra fo tsara mafy ange le izy fa tsy maintsy atao tsy maintsy zay le lalana tery dia zao zavatra nitranga teto miverina eto amin'ny Mariatsika dia zao ndrehetra ny apanga ny Maria fa iza ny mendrika hitoka-bato amin'ny Maria iza ny tsy nanota teo Jesosy ny tsy nanota teo Jesosy ve nefa nitoka-bato amin'ny Maria tsy nitoka-bato amin'ny Maria Jesosy fa nanafaka azy ary nananatra azy mba hitandremany amin'ny ho avy amen zavatra nitranga tao aorianan'io sitrana tamin'ny fanagejany fanahy fito Maria ary sitrana tamin'ny fijangajangana tonga mpiankohaka marina teo amin'ny Jesosy satria voavahan Jesosy nivahan Jesosy amen indraindray nge mampatonga an'io ao atokantrano tsy mety sitran'io mampatonga le toetra hitanao miverimberina foana satria tsika ny tsy mety mamotsotra satria tsika foana mamatotra amin'le olona mivavatsika indraindray mba hanamaivamaivana ako dia mitantara aminamako nefa nitadio tsara ho miverina indray hoe le fitantaranao an'iny vao maika mamatotra ka hitantara dia mitantara amin'ny Jesosy fa izy no anafaka ary rehefa hafahany dia afaka mandrakizay indraindray koa ao an-tsaintsika eo miverina foana tena hoe mila tsika miverina miombona ao amin'ny Jesosy mba ho afaka tsika aloha fa rehefa ho afaka tsika dia afaka manodidina atsika andao tena angataka amin'ny Jesosy ka misy zavatra mahatery anao dia mitenena amin'ny Jesosy hoe Jesosy mba tena te ho afaka mba tena aza mieritreritra kokony hoe zao dia tsy mahita anao zao dia zao fa zao fotsiny te ho afaka te hanao n'le sitraponao fotsiny mba te hanahaka anao zay fotsiny aloha atao vietaeta fa jereo ange rehefa isisianao le izy dia afaka ianao dia rehefa afaka ianao dia afaka iny olona iny amen fataro tsara tokake dia fantatrao hoe ho afaka ve iny olona iny sa tsy ho afaka ohatra hoe misy zavatra mitranga eo aminao sy ny zanakao na hoe eo aminao sy ny vadinao nisy tsy fifankazahoana dia nandeha ohatra hoe mbola ady be fa rehefa mivoaka avy eo ianao manahoana ny fonao zahatoetra fa ka mbola mavesatra ny fonao mbola tsy afaka na ianao na izy fa raha amin'ny fotoana ianao araka ny teny omaly hoe manana fonena oui mety tezitra ianao fa aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika koa ny fahatezekana fa manjary fermenté iny dia mafimafy kokoa ny degrény fa zao raha ohatra ka honena ianao avy eo bebaka tamin'i Jesosy ianao ny fony ianao tondra mambavaka ary renao mihitsy hoe misy fiadanana ao anatinao dia jereo fa afaka iny olona iny avy eo tena jereo fa afaka iny olona iny ary tsy miverina aminao tsony zay le hoe mahasoa ny tompo zay aloha no ataontsika manao ny sitrapony aloha zay vao manao ny asany dia andao entinao amin'ny Jesosy foana
indraindray tahotritsika sy mifanahintsika koa mamatotra ny hafa manodidina atsika. Ohatra hoe le olona efa mba miezaka fa zao tsika zao dia mananina indray iny zao dia zao indray zao nataony zavatra tenenitsika sy ny fisaintsainantsika ihany mamatotra ny hafa. Rehefa tena hoe mamotsitra dia andao avotsitra satria tsika tsy mahatoky an' Jesosy zay le hoe sady maka sady mametraka sady mivoaka ny miditra sady maka ny mametraka fa andao rehefa hoe omenan' Jesosy dia hoe omenan' Jesosy ninonina vidonany eo ninonina vitrangany ao efa eo aminao io Jesosy mahatoky anao ny angatahako aminao Jesosy aoka ny fiadananao no anjaka ato amiko. Ny angatahako aminao Jesosy ampio mba hazaka n'izay zavatra hitako ao. Ny angatahako aminao Jesosy ampio hibanjina anao ny fahaiza-manao anao ny fiasanao. Ny angatahako aminao Jesosy ampio mba hamoaka an'ilay toetra ho antsika sy vehivavy tsika vehivavy dia izay foana hoe mamoaka an'ilay fanahy malemy sy miadana esprit doux et paisible. Ninonina mitranga eo zany fa tsy na dia miadana foana zany nefa tsy haintsika raha tsy mianatra amin'ilay malemy fanahy tsy miavina am-potsika. Tsika zany tena tsy hitako hoe inona mivaravagana afaka hivoahantsika ankoatra ny fiombonana amin'i Jesosy. Tsy misy lalana ankoatra an'izay fa impiry tsika ny tsy efa nanandrana tamin'ny herin'ny tenantsika fa tsy nisy tsy nety fa andao tena hoe tsika ihany inge mijaly hoe manalavitra an' Jesosy. Indraindray satana no ataontsika hoe misotasotatsika nefa tsy fanekentsika le izy. Raha nakatotsika dia nety ny zavatra rehetra. Amen. Miomakomana ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Andaontsika anaiky fotsiny ho tarihan'Andriamanitra fa izay tarihan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Io adinao io ho eteo amin'i Jesosy io. Tsy anao io. Fataro tsara fa Andriamanitra namorona ny tokantrano dia Andriamanitra miantoka ny tokantrano. Amen. Meteza ianao averika ihany koa hoe talohan'ny Andriamanitra nitondra ny Adama tao amin'ny tokantrano dia izao nidina aloha Andriamanitra. Isa moa ianao tsy hidina. Andriamanitra ary nidina namolavola ny Adama dia izy ianao tsy hidina mba i-comprendre n'io eo akaikinao io mba hanangana n'io akaikinao io. Ianao ve lehibe no Andriamanitra ka hoe zaho eto amin'ny toeram-boninahitra eto ihany, zaho eto amin'ny ambopoko eto ihany, fa Andriamanitra nidina aloha namolavola ny Adama fo ny Adama mbola vovoka ny fetafetany volavolany ary nasiany ny fanahiny. Ianao nge tsy miady reky intsony fanahy masiny no ao anatinao. Dia midina kely fotsiny mba manangana ny hafa fa aza jerena amin'ny avo izy dia jerenao ohatr'izao fa tsy tafatsangana izy. Dia ohatr'izay koa Eva manaiky foana hoe ny volavolan'Andriamanitra na i Adama na i Eva samy nanaiky ny volavolan'Andriamanitra ary rehefa samy voavola izy voavolavola izy vao natambatr'Andriamanitra. Amen. Ho antsika tanora ho anareo tanora raha mbola tsy ao amin'ny tokantrano aza maika ny hoe katiko izy tsinona koa fa zao antanio amin'Andriamanitra foana. Tena io ve Jesosy le izy? Tsika ray aman-dreny mihevitra ny soa ny zanakitsika dia indraindray hoe ohatra mba mety kosa ny ray ihany na vadiny ihany na dia amboarina le izy. Tsy hoe ratsy izay satria mihevitra ny soa ny zanakao ianao fa zao efa nanontany an'Andriamanitra ve ianao tena izy marina ve Jesosy sa mampety anany tereko ho ao amin'ny programanao. Fa tadio tsara niza mbola tsy aro ny fanorenan'izao tontolo izao dia efa manana anjara ao amin'Andriamanitra izay olo izay. Dia aza terena le izy fa antanio foana Andriamanitra fa rehefa antanianao izy dia mamaly anao izy fa manjary tafiditra amin'ilay zioga tsy atonina le olona dia mafy be izay. Ao amin'ny fanambadiana hiverina amin'ny tokantrano kely tsika dia hoe ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo lehilahy
tiava ny vadinareo, ianareo vehivavy maneke ny vadinareo. Dia zao, raha ohatra ka nanao didora zazavavy hoe ka tiako izy tsinona koa, dia zao le lehilahy nefany miverina amin'le hoe aza mitondra zioga tsy atonona. Le lehilahy nefany tsy nanaiky ny volavolan'Andriamanitra. Dia zao, ianao nefa ao atokantrano, tenin'Andriamanitra tsisy hoe au cas par cas hoe rehefa zao ny tranga dia afaka mandefitra le tenin'Andriamanitra, na rehefa zao dia afaka tsy considérena, fa rehefa zay ny tenin'Andriamanitra hoe tiava ny vadinao maneke ny vadinao dia zay ny tsy maintsy arahana. Tonga ary le lehilahy avy eo tsy any Jesosy izy dia hiteny aminao izy, ianao tsy maintsy manaraka amin'ny fombako. Fomba amin'io mifanohitra amin'le sitrapon'Andriamanitra. Dia ahoana? Iza no ekenao? Isa Andriamanitra. Hoy tenin'Andriamanitra miteny hoe Andriamanitra ekena mihoatra noho ny olona. Fa raha isan'andro san'andro, satria ianao niditra tao amin'le zioga tsy atonona, isan'andro san'andro zavatra tsy avy amin'Andriamanitra foana no ampanekena ianao, dia ianao andà foana dia hisy fiadanana manjary ve ao amin'izany tokantrano izany. Tenen'le lehilahy ianao tsy maintsy mamadika satria izay ny fombanay. Afaka hiteny ianao indray andro hoe tsy fombanay izany, famadihana mety hoe tsy haiko hoe isaky ninona. Fa rehefa avy eo indray ianao tsy maintsy makany amin'ny dadakabe satria izay ny fombanay. Dia ahoana no ataonao? Ahoana no ataonao? Tsy anaiky ianao tsisy fiadanana, anaiky ianao manohitra an'Andriamanitra. Dia izay manontany tsara an'Andriamanitra aloha, raha Andriamanitra indray no miteny aminao hoe izy io fa manamboatra anareo, rehefa avy eo dia misoa. Fa raha mbola tsy miteny aloha Andriamanitra, tena miangavy aleo tsy miditra aloha, manjary lasa zioga ho anao io. Solution anankiray misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny vehivavy, le efa nitenentsika teo hoe mahataona ny lehilahy raha ohatra ka hoe ny lehilahy tsy mino, dia fanahy miadana sy fahalemem-panahy sy fanahy miadana doux et paisible. Fa ianao zany tsy maintsy ambony tsara ny fiombonana amin'Andriamanitra mba hoe à tout moment ianao atafavoaka foana le hoe tsy maintsy malemy fanahy, tsy maintsy manina moa, tsy maintsy miadana foana ninonina amin'ny tranga eo. Amen. Fa na inona zavatra rehetra dia miva eo amin'ny fanahafantsika an' Jesosy, amin'ny fanekentsika an' Jesosy. Nefa zao tadidio tsy ho haintsika manao na inona raha tsy feno fiombonana amin'Andriamanitra tsika. Raha tafasaraka amiko nareo ozy Jesosy dia tsy mahay manao na inona. Andao ary aza mbola kivy aza mbola ketraka fa andao hiandrandra an' Jesosy. Tadio tsara fa rehefa niala tao amin'ny Jesosy ny fifatoan'i Petera dia dobony tafiotra izy. Fa rehefa mbola nifantoka tamin'i Jesosy izy dia mbola afaka nandeha tao ambony rano. Mety efa dobo ianao zao, fa zao atsoy Jesosy. Jesosy ange vao atsoina hoe Jesosy avonjeo fa dobo, maninjitra ny tanana izy anarina anao. Tsy mba mandatsy izy, malemy fanahy izy, tianao izy, miala nenina aminao foana izy. Ary ny vision an' Jesosy ho an'ny tokantrano feno fahasambarana, tokantrano feno fiadanana. Dia nyzao ny ankizy dia tena adreseo mihitsy fa any hoe tenin'Andriamanitra ny voalohany ange tsy tia nofo ange zany. Vao miteny ianao hoe ndao hivavaka dia mahita atao daholo ny olona. Fa tena ampidiro le izy. Dia mitondray ianao mambavaka koa any amin'ny sisiny, fa tsy hoe mitatatata indray ianao dia le zavatra kely ho ampidirina tsy tafiditra satria tafitohina ny manodidina. Fa tsy maintsy ianao mandeha amin'ny fahalemem-panahy, tsisy lalana io ankoatra ny toetran'i Jesosy. Dia ampidiry foana hozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie. Tadio tsara fa
manangana taranaka ho an' Jesosy tsika. Amen. Manangana taranaka ho an' Jesosy tsika. Raisitsika eo amin'ny Deutéronomie toko fahaenina 2:4 manomboka amin'ny 2:4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: mihainory Israely, Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany. Ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiko anao izao, dia ampianary tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifo, ary fehezo ho famantarana eo amin'ny tananao ireny. Ary aoka ho fe fampahatsiarovana ao ambonin'ny andrinao, ary sorata eo amin'ny tolam-baravarany tranonao sy eo amin'ny vavahadinao. Amen. Zay, tsy maintsy tsika araka ny teny koa vakitsika ihany any Josoa toko voalohany 5:9 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsainao andro aman'alina, hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra ao, ary amin'izany dia alavorary ny lalànao ianao sady ambinina. Tsy efa nandidy anao va aho, ko mahereza sy mahatanja, aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra lehanao. Amen. Inona no anjaranao ny zanakao ao an-tokantranao? Inona no amahananao azy? Misy fotoana rehefa malalaka ny ao an-tokantranao, inona ny resaka mandeha ao? Mba misy resaka an'Andriamanitra ve? Mba misy resaka ny sitrapon'Andriamanitra ve? Sa resaky ny fiainan'ny rasosoka be? Sa resaky ny tsy fahombiazan'ny hafa? Sa resak'olona foana? Tena hoe fanazarana ny ao an-tokantrano, fanazaranao ny tenanao aloha, ary fanazarana n'ireo ondry ny men'i Jesosy anao. Dia zaro izy, mety hoe mitantara izy izao ny zavatra mitranga tany am-pianarana, fa raha ohatra ka tady ilaza zavatra ratsy mahakasika ny hafa, aza manampy trotraka ianao. Ampatsiarovy azy ny Salamy 5:10 hoe tsy sitrapon'Andriamanitra nge milaza zavatra manala baraka ny hafa, rehefa tsy manome voninahitra ny hafa, fa andao tsika hitondra mambavaka azy, andao tena hoe terena amin'ny fomba rehetra mba ho conforme amin'ilay tenin'Andriamanitra ny ao an-tokantrano ao. Dia azagaga ianao fa misy fotoana ianao mety hoe tsy miambina ambolila, dia ny zanakao no miteny aminao hoe tsy mety sa ny zavatra teneninao izany. Fa tena hoe isan'andro isaky misy opportunité, dia izay no ataontsika. Amin'izay ho foana le hoe ka izy ange mazandoa be, fa efa nataonao ve izay nasen'Andriamanitra nataonao? Osy izy ny tenin'Andriamanitra, resao aminy na mipetraka na matory na ao an-trano na any an-dalana, resao ny sitrapon'Andriamanitra. Mety misy hoe fait divers dia tarihanao izy avy eo, inona ka ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izany? Fa tsy hoe rehefa misy ny échange ao an-tokantrano, fanampepoana foana, fitenenana foana hoe ny sitrapoko ange tsy nataonao zavatra teneniko tsy nataonao. Tsy ny sitrapontsika aloha no atao eto amin'ity tany ity, fa ny sitrapon'i Jesosy. Amen. Dia andaontsika hanao fomba rehetra mba hampatonga ny sitrapon'Andriamanitra ho tosy tanteraka ato amintsika aloha voalohany indrindrana, dia avy eo ao amin'ny tokantranontsika. Alohan'ny hazakazahantsika ny ivelany, andao atao masaka tsara ny ao an-tokantrano. Alohan'ny hazakazahanao eo amin'ny manodidina anao, ianao aloha fitosy tsara ao amin'i Jesosy. Izany akory ny tsy midika hoe rehefa tanteraka Jesosy zay vao hitory amin'ny ato an-tokantrano, fa filay aloha ny tenanao, ianao ihany manefy ny tenanao, dia avoay le toetra. Fa rehefa mivoaka le toetra, dia zay miasa Andriamanitra, mikopere aminao Andriamanitra, ary ny voninahiny no hitafarany eo. Hitsangantsika hivavaka. Jesosy misaotra betsaka anao satria teny taminay indray ianao androany.
tsisy tompony teny zay Jesosy fa ianao rery ihany no tompony teny. Ary ianao rery ihany Jesosy no afaka manamboatra ny tokantranonay eo amin'ilay tianao. Mangataka izay Jesosy malala. Ampio zay mba hana fiombonana aminao. Ampio zay mba hanombo ny nofinay isan'andro Jesosy malala. Hanombo ny fihetseponay, hanombo an'ilay fisaintsainanay te hitondra ny hafa amin'izay tianay. Dia tezitra zay Jesosy sy mirehatra zay rehefa tsy ny sitraponay ny tanteraka. Kanefa ny sitraponao rery ihany ny tokony ho tanteraka. Ampio zay Jesosy mba ho tonga fanaka mahasoa anao amin'ny zavatra rehetra. Le fanaka mahasoa Jesosy dia le fanaka mahay manetry tena, manombo ny filany, manombo an'ilay tiany atao, fa mampandresy ny sitraponao, mampandresy ny avinavina, fa mandresy ny avinavina, fa mampandresy ny sitraponao, mampandresy ny fitiavana. Dia Jesosy mangataka aminao zay mametraka eo ampelantananao ny tokantrano tsirairay avy. Ampio zay Jesosy mba tsy hitady solution, indraindray zay mitady solution eto amin'izao tontolo zao, mitady psychologue, mitady inona hamahany olana ao an-tokantrano. Kanefa ny fiombonana aminao sy fanekena ho volavolanao sy ho tefenao, ary ny famahananay, ny ankohonanay amin'ny sitraponao, fitondrantenanay ho taratra ho tarafy ny hafa, zay no hanovan'ny tokantranonay. Ampio zay Jesosy mba tena hanaiky ary handeha amin'ilay lalana efa nisoritinao. Misaotra betsaka Jesosy eo. Amen. Tehakintsika handraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alleluia. Afaka mipetraka atsika. Saorina ny tompony amin'ny teniny, tsy reraka mamindra fo satria namindrana fo. Amen. Anao fanatitra atsika ho an'Andriamanitra, tsy hoe vidina ny tenin'Andriamanitra, fa ny fanatitra dia vokatra fitiavantsika n'Andriamanitra. Amen. Tsy ny volume jerevan'Andriamanitra, fa ianao za matsiaro hoe tia vokatra fitiavana ny fanatitra. Tsy reraka namindrana fo, tsy reraka mamindra fo satria namindrana fo. Tsaroa fa fomba rena antsika ozy ny soratra masina manao hoe famirapon'i Jehovah tsy naritra antsika ozy izy, tsy naringana antsika, ary zany dia vaoziny isa-maraina. Tsy hoe kory fahaizantsika hoe manao réveil na mpifo anao, fa misy nanao réveil fa tsy ny fo, fa ny famirapon'Andriamanitra. Amen. Raha mahatsiaro tsika namindrandriamanitra fo dia aza reraka zany, tsy hoe efa namindra fo Jesosy fa iny kosa rangaha tsy izy tsara ovy tsara. Fa rehefa tsika mamindra fo lany dia to dia maivana fontsika. Amin'ilay fotoana anankiray tsy mamindra fo dia mavesatra amin'ny fonao ao, mitarika aretina, ary ny loza raha eo maty, loza tsy eto zany olona zany ary tsy manaraka direct. Raha pitso misy fotoana ho anao zay afaka fifadikanina, atao eny amin'ny salom etsy-tany mena. Afaka misy firombona fiarantsika mivavaka ao ary ihany koa mba misy vitsivitsim-ponao dia afaka hoentinao ihany koa. Ary ihany koa ho an'izay mbola tsy malala, raha mba mizaka tiana hoentina mivavaka manokana dia misy taratasy kely soratanao hoe apetrakanao ao ilay zavatra tiana hoentina mivavaka, fa misy olona vonona hivavaka ho anao. Amen. Tsara be zany fotoana zany, sady misy ho amin'ny fanantsika, ho amin'ny firenentsika, ho amin'ny tokantranonao, momba anao ray manontolo ary afaka meny vavaka anao Andriamanitra. Aza dino ihany koa ny fotoanantsika zoma ao amin'ny trano pokon'olona lakely, araka ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony hoe ny fotoana talata mitoy ny alarobia, mitoy ny zoma, mitoy sabotsy, fa raha vao ataontsika hoe ho an'izay mpanaraka serie, raha vao tsy araka anao tare loha tare mizaka tsy araka anao ny afarany. Raha serie raha ataontsika an'izany, fanatrehan'Andriamanitra koa atao latsaka ambany. Inona moa zany ny olona meme anao gaga hoe kiraro nefa tare loha tare ny sasaka kiraro tany fanazavana azy, toy izay nao hoe ny kiraro angamba misy tsy milamina, zay mahatonga sarisary le izy fa raha mety tongava tianao Andriamanitra. Tsarovy ny ten'Andriamanitra manao hoe ny tsy fahalalana mitondra faninganana, tsy mpamosavy mafy fa ny tsy fahalalany olona ny mafy. Alleluia. Ny sabotsy saorina ny tompo
any amin'ny bypass arakaraka malavitra azy io ny magaga fa any tena be olona be a ary raha voataratara mipetraka ambony vato. Alleloia. Gagabe anao fa naninona kay ny centre sy natao eto Analakely misy dikany misy etaitapontsika mandeha makany. Alleloia. Zay zao raha mandeha makany 5 mianaka dia rotrina fribus mandeha misy foana io. Zay zao 7 mianaka mandeha foana isaka sabotsy a fa magaga fa mbola sy nandeha tongotra zany satria tahanao Andriamanitra. Amen. Raha nofo ara-tain'Andriamanitra ve ohatra sady miaraka misakafo amin'ny tompo misy fandraisana. Amen. Ny fandarantsika eny amin'ny radio eny koa zadino 90.8 tsy miova eo ny eto Antananarivo na ny Antsirabe na ny Tsirony Mandidy na na Mahajanga. Amen. Mety ela be vao tonga Alatsinainy Talata dia zoma indray dia sabotsy indray fa zao misy isan'andro amin'ny radio 90.8 sady le file amin'ny radio verimberina ny toroteny mazava tsara amintsika le izy. Amen. Dia ny eny amin'ny YouTube koa zadino ny zavatra direct reny dia mandeha amin'ny YouTube HVK émission events sy amin'ny Facebook afaka manaraka tsara tsika. Aleo iny manoro hevitra anao aleo iny atao mba hoe famerenana fa tsy miandry direct hoe somary ohatra zao dia hiandry direct efa tsaratsara ihany ny manatrika Andriamanitra. Amen. Tamin'ny manoko anao Andriamanitra tsangana antsika isoran'Andriamanitra marina fotoana. Misaoratra Jesosy ny fitiavanao anay. Sekreteny anankiray izay nambarinao tamin'ny tendroany ty dia mila mamindra fo satria tsy reraka mamindra fo satria namindrana fo foana. Marina zany Jesosy ary tsapa zany fa ndraindray tady mody mikipy zay tsy atsara an'izany fa misaoratra dia mampatsiahany manakarivo anao ary tsapako ny famarinany teny zay soa tamin'ny Paoly apôstôly manao hoe mahatsara anay ny teny averina. Toy izay fa ny masonao tsara aza manakarivo tompo fa lesona famindrana fo ny resanao androany mba azoto amindra fo foana Jesosy io ary mitady amindrana fo foana tompo amin'ny fotoana rehetra. Misaotra mifanotronao anay. Misaora tompo ny amin'ny fotoana androany tompo fa tsy izany nambarinao fa mizavatra be dehibe androany. Raha misy nidery aja voninahitra anao reny raisy koa tompo reny fanahitra reny tsy ho vidy ny teninao fa vokatra amin'ny fitiavanay anao Jesosy io satria fantatry tsy mijery volume anao fa mijery be ny fo sy ny fankasitrahana anatinay. Ho anao ny fankasitrahana mandrakizay raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Raisy ny tsodrano izay tonona feno amin'ny anaran'i Jesosy anao. Hitanao Jehovah keranao ampamirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka mindra fo aminao ananitra ny tavany aminao ny Jehovah ka anomeno fiadanana. Amen. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra na toy izao fa fahasoavan'Andriamanitra na toy izao antsika rehetra. Amen. Tahin' Jesosy daholo eo.